ho raha ianareo na dia ratsy aza mahalala nome zava-tsoa any zanakareo, tsy mainka ava ny irainareo izay ny an-danitra no hanome zava-tsoa an'izay mangataka aminy. Matio 7:1-10. Miantso antsika Jesosy Kristy mba ahatonga antsika handahatena ho azy, mandahatena ho an'i Kristy. Ary izany no tena atao hoe mpianatra Kristy, mpanara-dian'i Kristy. Sarotsarotra ihany izy io indraindray hoe mandahatena, mahafoy tena mihitsy, tena mahafoy ny sitraponao ho an'i Jesosy Kristy. Izao no atao ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio 9:4-20 sy ny Lioka 4:7-20. Izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Raha misy olona ta hanaraka ahy dia aoka izy handany tenany hitondra ny azy fijaliany ka hanaraka ahy. Raha te hanaraka an'i Kristy izany dia izao mandahatena. Inona moa mandahatenana? Inona moa ny dikan'izany? Foanana mihitsy ny tena, ny sitrapony. Tsy ny sitrapoko no atao fa ny sitraponao Jesosy io. Tsy izay tiako no atao fa izay tianao ny atao Jesosy. Ary sarotra izy io ho antsika amin'izao fotoana izao. Inona moa ny tiantsika? Afaka mivavaka ihany ange, afaka makany am-piangonana, afaka miry fa izao ihany aloha ny tiako, tia mety amiko. Sarotra hitantsika fa sarotra. Lioka 4:7-20. Nazovo ny tsy mitondra ny azy fijaliana ka tsy hanaraka dia tsy azo ekena ho mpianatro. Mitondra ny azy fijaliana, avela ny azy fijaliana ka mitondra ny azy fijaliana Kristy dia tsy azo ekena ho mpianany. Mafy dia mafy izany. Misy an'ilay atao hoe code éthique ho an'ny kristianina. Dia indraindray isika saromantsika mivavaka mafana ny fiarahana amin'Andriamanitra fa izay tiantsika ihany ny ataontsika, izay maharesy lahatra antsika. Dia mitady antony, argument be dia be mba hanamarinana ny ataontsika kanefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ry namana, isika amin'izao fotoana izao dia efa manana tari-dalana mazava amin'ny trangam-piainana rehetra izay tian'Andriamanitra ho ataontsika. Aza marinina mihitsy ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ny zavatra tsy mety kanefa maharesy lahatra anao. Indraindray dia hamarinitsika ireny toe-javatra ireny. Raha miantso an'Andriamanitra isaky ny indray mandingana isika ka mangataka fahendrena avy any an-danitra eo amin'ny fandrosoana dia mikatsaka fahazavana sy fahasoavana mba hanaovantsika amin'ny hafa koa izay tiantsika atao amintsika, ary ny toe-tsain'i Kristy no toe-tsaina ananantsika dia hilefitra eo ambany sitrapon'i Kristy isika amin'ireny toe-javatra ireny. Zava-dehibe ny hahafantarana ny sitrapon'i Kristy eo amin'ny fiainantsika. Io Satana fahavalontsika io dia fetsy ary mitady ny fomba rehetra mba hisiany marimaritra iraisana eo amin'ny fivavahana ataontsika sy ny fiarahana amin'Andriamanitra. Marimaritra iraisana. Izany iny mahatonga an'ireny hoe mafana fo be amin'ny fivavahana, mafana fo, tena mafana fo ohatran'ny tsy tazana, mahay mihira be. Kanefa ny fomba mampanao sy ny baikon'Andriamanitra dia atao latsa-danja. Mampatahotra izany toe-javatra izany. Ny Tompo Jesosy Kristy dia tompon'ny fahombiazantsika ary te hampahomby antsika amin'ny zavatra rehetra. Ny fanahin'i Kristy ny tokony hery manenjika antsika, ary rehefa mametraka ny tenantsika eo am-pelantanana isika mba ho tonga fantsona mitondra fahazavana dia tsy ho ritra na oviana ny hery hoentintsika manao soa. Ry namana, ny laharam-pahamehana izany dia izao: ahoana ny sitrapon'Andriamanitra hatramin'ny lafiny lehibe ka hatramin'ny lafiny kely indrindra. Ahoana ny sitrapon'Andriamanitra, ahoana ny ainako ny sitrapon'Andriamanitra, ahoana ny anafoanako izay rehetra tiako, mety amiko, mahafinaritra kanefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Inona ireo sampy izay ankamamiko eo amin'ny fiainana kanefa afaka mivavaka amin'Andriamanitra ihany fa sady manao izay tiako. Mila mitandrina isika, ary io no fandrika lehibe ampiasain'ny Satana amin'ny zanaka sisa ny vahoaka an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Mivavaka fa mitondra tena tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Firy no hahenonana izany amin'ny toerana maro, amin'ny fiangonana maro, afaka mivavaka malalaka, mafana fo kanefa tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ahoana ny mataoko? Ahoana ny ataonao manoloana izany toe-javatra izany? Izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 9:20-20. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa fa na inona angatahanareo amin'ny iray dia omeny anareo amin'ny anarako izany. Mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo, mangataha dia omeny ahazo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo.
ny angatantsika zany dia ny hoe Jesosy io ampianaro any sitraponao, ampianaro any sitraponao mba hanaovako tahaka izay nataonao. Ary amin'izany dia iantso ianao ary Jehovah hamaly eny anandratra ny feonao ianao ary izy anao aminao hoe inty aho. Ry namana, fahasoavana hoentina manao soa, fahasoavana hoentina maneho ny anaran'i Jehovah any amin'ny toerana misy antsika dia tsy inona fa izao, mandan-tena ary mitondra ny azo fijalian'i Kristy. Ho tanteraka aminao zany dia ho fantatro izao tontolo izao tokoa fa tena mpanara-dian'i Kristy, mahazo mandray ny famonjena avy amin'i Jesosy ianao. Hivavaka isika. Kristy toa mitsara misaotra anao izay fa matanjaka ny hafatra omenao anay, mampianatra anay ianao mba handany tenanay ka hanara-dianao sy hitondra ny azo fijalianao. Mafy izany indraindray fa noho ny fitiavanao anay dia tanterao amin'ny fiainanay izany. Ka ireo tianay rehetra kanefa tsy mifanaraka amin'ny sitraponao dia ho avelanay ary ny sitraponao no tanterahany eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.